antariko ny fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka izao fiara-mivavaka ho an'ny vehivavy izao. Andro fahenintsika amin'ity an'ity. Manana lohahevitra miavaka isika, mitondra lohateny hoe miala amin'ny fisalasalana ho amin'ny fankatoavana. Asaiko ianao hivavaka alohan'ny amboantsika azy. Ray malalo, ankasitrahana ianao satria fantatray fa manatrika izao fotoana izao ianao. Engane ka hita ireo rehetra izay miaino izao ianao ary ameny fanainao masina mba hampisy hery izany teny izany ho amin'ny mpijery tsirairay avy. Anaran'i Jesosy. Amen. Miala amin'ny fisalasalana ho amin'ny fankatoavana. Ry havana malala, ry rahavavy malala, indraindray dia tsy ny fahavalo ny tena manakana antsika, fa ny fisalasalana izay ao anatintsika. Mety efa fantatrao izay tokony atao, efa niteny taminao Andriamanitra, efa nahatsapa ianao hoe izao no marina, nefa mbola misy feo kely ao anatinao ao miteny hoe aleo aloha miandry, izany ve dia mba hitombony e, fa ahoana raha tsy mety zavatra ataoko ity. Ary eo indrindra no mijanona ny fiainantsika satria ny fisalasalana no fahavalo mangina mamono ny fankatoavana. Ka anio isika dia hamaly fanontaniana iray. Atao ahoana no hialana amin'ny fisalasalana mba hiainana fiainam-pankatoavana tsy misy fiambahambana? Andinika tranga telo ao amin'ny fiainan'i Filipo isika mba azahoantsika maka lesona mazava momba ny hialantsika amin'ny fisalasalana sy hidirana amin'ny fankatoavana. Voalohany indrindra amin'izany ary, olon'ny fahitana fa tsy olon'ny finoana. Ao amin'ny Jaona toko voalohany 3:7 sy 5:20 dia milaza tahaka izao manao hoe noho ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy ary nahita an'i Filipo izy ka nanao taminy hoe manaraha. Filipo kosa nahita Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nisoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nisoratany taminany, dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Izany hoe fantany tsara izany ny tenin'Andriamanitra. Mario nge ilay teny hoe efa hitanay e. Maneho mazava izany fa tamin'ny voalohany olona niankina tamin'ny fahitany Filipo. Tsy nino aloha izy vao nahita fa nahita aloha izy vao nino. Ao amin'ny Jaona toko voalohany 9:7 dia hoe ary hoy Natanaela taminy, momba misy zava-tsova ny Nazareta? Dia hoy Filipo taminy hoe andeha izaho. Ny valitenin'ny Filipo dia tsy hoe minoa na hoe matokia na koa hoe efa nilaza ny soratra masina fa hoe andeha izaho. Izany ny toetra ny finoana miankina amin'ny maso. Mora kokoa amintsika olombelona ny mino izay hitantsika. Mino isika rehefa hoe mahita fahagagana, mahazo valim-bavaka na hoe mahita porofo mivaingana, kanefa hoy ny soratra masina ao amin'ny Hebreo 12:1 hoe ny finoana ny fahatokiana amin'ny zavatra antenaina fa nehoana ny zavatra tsy hita. Ny tena finoana dia tsy miankina amin'izay hita maso. Raha miankina amin'ny fahitana ihany ny finoantsika, lasa mora miozongozona isika, mora kivy isika rehefa ao anatin'ny aizina ary sarotra ny miorina rehefa tsy misy porofo hita maso. Ny tompo dia tsy miandry antsika ho tonga lafatra vao miantso antsika. Hoy izy tamin'i Filipo hoe manaraha, izany hoe ao anatin'ny fanarahana azy no anitsiana sy ampitomboina ny finoantsika tsikelikely. Faharoa jerentsika, rehefa manaloka ny fitahiana ny ahia. Ao amin'ny Jaona toko 4:7 Filipo indray teto dia niteny hoe na dia mofo vidiana denariy 200 aza, tsy ho posibla mihitsy ho ampy amin'ireto olona be dia be reto. Eto dia hitantsika fa ny asan'ny lojikan'ny olombelona izany teto ny asa. Filipo dia nanao kajikajy hoe olona maro be ireo, reto mofo reto dia tsy ho ampy mihitsiny ary tsy ho ampy ihany koa ny vola. Ary tonga tamin'ny fehi-kevitra moa hoe tsy ho vita mihitsy izany, tsy posibla e. Kanefa efa nahita fahagagana izy tamin'ny fiarahany tamin'i Jesosy hatrizay. Ohatra hoe ny rano niova hodivay tao akana, ohatra ihany koa ilay hoe ny asa lehibe izay nataon'i Jesosy. Nahoana ary izy no mbola nisalasala? Satria ny fisalasalana dia matetika vokatry ny fanadinoana ny asan'Andriamanitra teo aloha. Impiry koa moa isika no manao toy izany rahavavy malala. Andriamanitra efa nanampy antsika taloha tamin'ny olana ara-bola ohatra, tamin'ny aretina izay mety hoe nahazo antsika, tamin'ny fitsapana mafy izay nilalovantsika. Nefa rehefa misy olana vaovao dia hoy isika hoe tsy ho vita ity. Ny finoana tena marina dia mahatsiaro ny fitantanan'Andriamanitra antsika tamin'ny lasa. Tsarovy ilay Andriamanitra izay nanampy antsika omaly dia mbola ilay Andriamanitra afaka manampy antsika ho amin'ny anio sy ny mandrakizay. Ny fahatelo izay ho jerentsika dia hoe manorina eo amin'ny Kristy amin'ny fankatoavana.
Mbola hita tamin'ny Filipo ihany ny fisalasalana. Ao amin'ny jaona toko 4:20 aho dia hoe tompoko aseho ianay indray dia ampy anay izay. Na dia efa niaraka ela tamin'i Jesosy aza izy dia mbola mitady porofita maso foana. Toy izany koa matetika isika. Te ahita taloha izay vao mino. Te azo antoka ny zavatra rehetra izay vao hoe afaka hankatoa. Ary te hahalala ny zavatra hoe any amin'ny farany any. Izay vao samy manomboka zavatra anankiray. Kanefa ny finoana dia mialoha amin'ny fahitana. Jerentsika ny i Abrahama rehefa hozy izy Andriamanitra taminy hoe mandeha any. Tsy mila nomena fanazavana be akory izy kanefa dia nankatoa. Izany ny tena finoana. Mankatoa na dia tsy mazava aza ny zavatra rehetra. Aoka ho mpankatoa teny ianareo fa tsy ho mpiaino ihany hozy izy ny ao amin'ny Jakoba toko 1:12. Ny lesona izay tsoahana amin'ny tantaran'i Filipo izany dia izao. Aza miankina fahitana fa mivelona amin'ny finoana. Faharoa, tsarovy ny asan'Andriamanitra teo aloha, tsarovy ny fitantanany ianao tamin'ny lasa tany. Ary fahatelo, mankatoavana dia tsy hitanao mazava aza izay lalana. Mbola miteny amintsika Jesosy ankehitriny hoe manaraha. Tsy hoe rehefa mazava ny zavatra rehetra, tsy rehefa hoe levona tanteraka akory ny fisalasalana, fa izao ny fotoana, izao dia izao. Ka aoka isika hiala amin'ny fisalasalana, ka hiditra amin'ny fiainam-pankatoavana satria ny finoana dia tsy mila hoe mahita izay vao mino fa mino ka eo vao mahita ny asan'Andriamanitra velona. Mivavaka ary isika. Andriamanitra rainay eo, mino izay fa hiasa ty anatinay tsirairay avy izay manaraka izao ianao ka tsy hanana fisalasalana izay manomboka izao satria ianao no efa mitantana anay sy manampy anay hiala amin'izany toetra ny fisalasalana izany. Dia aza votsitra intsony ny fanapahan-kevitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.